Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitra. Etsika fanoherana ny fahatapahana lavaren'ny jiro, ny fitsaram-bahoaka, fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena, isan'ireo pirofo fampitondra tonga ho azy no misy amin'izao ny fifidiana manaraka no imasoana izy ireo fa tsy ny fampandrosoana ny firenena. Ny andinindray arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboazy Razanatsoa. Raika ambin'ny 10 febroary, andro nitifirana ny kolonel Richard Tsimandrava no tsarovana tamin'ity androany ity, izay data manatantara izay ho an'ny malagasy teny Ambojatovo ambony. 27 taona aty aoriana tsy tany valin'ny fanadihadiana ny amin'izay nitifitra n'izay filoham-pirenena izay. Lalana mifeny antoko politika, lalana mifeny famatsim-bolan'ny antoko indrindra rehefa fotoam-pifidianana, isan'ny kasinga tsy mbola ampy amin'ny fametrana ny fahamarina toerana ara-politika eto hatramin'izay izany hoy ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso sy ny fifidianana. Tsy manaiky ny fivadian'ny toerana fambolena sy fitrandrana ho lasa faritra arovana ny mponina ao Ambato Finandrana nisy ny fanangona tsony nataon'ireo mponina ary mitaky ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana izy ireo manoloanjana. Nitrangana horohorontany tany atsimon'ny Filipina, horohorontany manana maridrefy mandina ny 4.5. Mihoatran'izao hatreto ireo hita fa maratra mafy, 9 kosa no maty ary mbola mitohy hatrany ny fikarohana. Ny andinin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolomeraba tongolasy tomboka vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany atsika ety ampiandohana ihany koa fa manavahiny fampalam-baovao amin'ity androany ity fa mialohan'izay dia ny lafin'ny politika no anomboantsika ny fampalam-baovao. Etsika fanoherina ny fahatapahana ny jiro lavareny, fitsaram-bahoaka, fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena, isan'ireo pirofo fampitondra tonga ho azy no misy amin'izao fotoana izao ny fifidiana manaraka no imasoana izy ireo fa tsy ny fampandrosoana ny fireneny. Andindin'izay arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboazy Razanatsoa. Ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena no mahatonga ny olona miteny hoe sarotra miaina. Mietsika ny etso noho ny fahatapahana lavaren'ny herinaratra noho ny tsy fisian'ny fahaiza-mitantana. Mirongatra eroa ny fitsaram-bahoaka noho ny tsy fisian'ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ary ny fitsarana. Miriary ny dahalo any ambanivohitra, miamafy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny renivohim-paritany. Miakatra izay tsy izy ny vidim-piainana, izany hoe mialafo ny entana ilaina amin'ny andavanandro anefa ny vola miditra am-paosin'ny olona tsy nisy fiovana. Mena indray ary izany ho an'ny sasany. Hatreto anefa tsy misy vahaolana vaingana hita ny mpitondra manoloan'izany. Tapaka ny herinaratra, andrasana midina an-dalambe ny vahoaka vao atao ny fanamboarana. Efa miseho matetika manerana ny Madagasikara ny fitsaram-bahoaka. Tsy misy ezaka avy amin'ny mpitondra ny fitsarana ary ny mpitandro ny filaminana entina natsarana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny vahoaka izay nampindrana azy ny fahefana, indrindra ny fangatana ny fahatokisan'ny vahoaka aminy amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny asa ampanjakana sy ny lalàna velona sy ao anatin'ny mangarahara. Miakatra ny vidin'ny solika, vao mampivory ireo mpandrarahara solika ny governemanta ka manery ny ampidinana izany indray.
Amin'ny ankapobeny araka izany nandritra izay 3 taona izay ny zava-misy no manery ny mpitondra andray fepetra mifanaraka amin'izany fa tsy izy ireo no miezaka mandamina melony zava-misy ifanaraka amin'ny tanjona kendrena izay napetraky ny vahoaka teo am-pelatanany. Tsy vonina ny tondra sy tantana ny tany sy ny firenena mpitondra ka tonga amin'izao dingana misy antsika izao. Tsy fantany ary tsy mahay maka lesona amin'ny lasa, tsy voafeny ankehitriny ary tsy misy ezaka andaminana ny hoavy ifanaraka amin'ny vina napetraka. Tsy avela hijoro malalaka ihany koa ny rafitra ahafahan'ny vahoaka maneho hevitra, any ka amin'ny alalan'ny herisetra no anehoana izany. Ao ihany koa ny tsy famelana malalaka ny fijoroan'ny mpanohitra ahafahana miresaka ireo zavatra rehetra tsy mandeha sy mitady vahaolana amin'ny fandrify amin'izany. Ny fanamafisan-toerana trano no imasoany mpitondra fanjakana, fanamafisan-toerana amin'ny ankehitriny ary amin'ny hoavy, ampiasaina ny fahefam-panjakana rehetra hatongavana amin'izany, amboarina araka izay ny lalàna rehetra, atsangana na tsy ajoro araka izany ihany koa ireo rafitra tokony ajorona hovaina ny fomba hafamindra. Ny eo amin'ny fitondrana trany aoriana amin'ny fividiana manaraka ny tanjon'izy ireo amin'izany. Ny asa fampandrosoana tsy misy tanteraka araka ny etaentan'ny vahoaka. 10 febroary andro nitiferina ny kolonel Richard Tsimandrava no tsarovana tamin'ity androany ity izay daty manatantara ho amin'ny malagasy izay teny Ambohijatovo ambony 12 taona aty aoriana nefa dia tsy mbola hita ny valin'ny fanadina mahakasika an'izay raharaha izay fanadina. Feno 12 taona androany ny tifirana ny kolonel Richard Tsimandrava. Isan'ny andrasan'ny malagasy rehefa migadro ny 12 febroary ny fiandrasana izay ho ambadiky ny famonoana ny kolonel Richard Tsimandrava. Atreto tsy misy resaka, tsy hita ny fiafaran'ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Ho an'ny Général Ramakavelo Désiré, fitiavan-tanindrazana noho ny boboka tao anatin'ny kolonel Richard Tsimandrava. Fihetsika mampitondra-tena tokony ho alain'ny mpitondra tahaka. Ary fahatsiarovana mba tonga saina mihitsy ny olona rehetra izay tokony andraikitra hoe tena vonina ve anolotra ny ainy ho an'ny tanindrazana sany mifanohitra amin'izay zavatra misy. Ary tsara ny isian'ny tony vanim-potoana ampieritreritra ny rehetra izay mbola perinasa ka manana andraikitra sy toerana izay sahanina mba hakatahaka ny nataon'ny kolonel Tsimandrava hoe tena noho ny fitiavany fatany tsara ny fahasarotany zavatra miandry azy azay nahatonga an'ilay hoe tsy amboadidy amin'ny général mba firy amin'ny tokony andraikitra tontany sy ny mpitondra mbola afaka ikeny izany hoe tsy amboadidy ho an'ny vahoaka malagasy. Ho an'ny Daniel Ratsimandrava, zanaky ny kolonel Ratsimandrava, lehilahy joro na teo anivon'ny firenena na teo anivon'ny fianakaviana ny rainy raha ny fanazavany. Ny ranomomba ny tompokla Ratsimandrava raiko zany dia ny zavatra azoko ambara dia olona mijoro teo amin'ny firenena, tsy mijoro teo amin'ny firenena ihany fa na teo anivon'ny fianakaviana ara dia tsy nemboadidy izy na tany amin'ny fianakaviana na teo amin'ny firenena, teo amin'ny malagasy ray manontolo zany. Nampiavaka ny fotoam-pahatsiarovana ny daty ny 12 febroary tamin'ity taon'ity ny fahatsiarovana ireo zandary 17 maty tamin'ny taona lasa vokatry ny fifandonana tamin'ny dahalo. Fanairana ny ambom-pon'ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny malagasy tsirairay avy ny fahatsiarovana toy izao raha ny fanazavana hatrany. Fitiavan-tanindrazana izay tokony ho hita amin'izay rehetra atao. Raha izay no tanteraka, andro sy andro fa izay nosy malagasy ary tsy ho fatifaty foana ireo namony ainy ho an'ny tanindrazana. Falafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia lalàna mifeny antoko politika, lalàna mifeny fahamatsim-bola ny antoko, indrindra rehefa fotoam-pifidiana dia isan'ny kasinga tsy mbola ampy amin'ny fametrahana ny fahamarinan'ny toerana ara-politika teto Madagasikara hatramin'izay raha nambara ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidian'ny fanadihadiana Izo Rakotondrina. Ny lalàna mifeny fahamatsim-bola ny antoko politika indrindra rehefa fotoam-pifidianana, io no isan'ny mbola mampandringa ny toetra ara-politika atao amintsika hatramin'izay. Ho an'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena GEN na ny groupe des experts nationaux mpanara-maso ny fifidianana noho tsy fisian'ireo lalàna mifeny antoko politika ireo, manao izay tiany atao avokoa ny antoko politika rehetra indrindra amin'ny fotoam-pifidianana.
fifidianana demokratika tsy hoe lalàna ny fitatahany mombany hoe ny vola eto manana fana-campagne fotsiny raha vita de hoe tena lasa demokratika non ny fifidianana zany processus ngeda be ary misy zavatra be dehibe ao anatiny io a misy principe directeur zany io ary ohatsika ka tsy fantanao raha mifatana de hoe manao zany hoe justice électorale zany fa misy 12 principe zany be dehibe ao anatin'io a de io a voaboasana daholo anatin'io tafiditra ao io apahany kely io zavatra io a fa ngeda be raha ohatra ka ampianina zany hoe raha io zany hoe tontolony hoe fifidianana demokratika andrisana dia lasa cour ngeda be anankiray module ray mihitsy zany io hoe rehefa maninona no atao hoe demokratika ny atao hoe fifidianana amin'ny tany anankiray zay zany angamin'izako azy. Efa nisy ihany koa fanolorana lalàna nataon'ireo fiarahamonim-pirenena mpanara-mason'ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena ireo andrindrana sy ifehezana ny antoko politika eto Madagasikara saingy tsy noraisin'ireo mpitondra ny fandimby izany zava-dehibe amin'ny firenena iray anefa ny fisian'izay lalàna izay ho ihany izy ireo. Eto amintsika tsy mbola misy lalàna fa fantatrareo fa amin'ny Frantsa dia misy lalàna, any États-Unis koa dia misy lalàna hoe tokony hazava ny financement ny parti politique sy ny campagne électorale. Fantatrareo angamba zany. Ny any Frantsa dia zao ny philosophie tokony ho plafonnena fa tsy atao be loatra sao de miompapa na tsy mifanaraka amin'ny fahefamividy ny mponina. Ny any États-Unis kosa dia au contraire zay fantatrareo fa ny États-Unis dia hoe j'ai candidat au président de milaza hoe za nahazo zao dia mizara hoe za mbola nahazo mihoatra an'izao zany hoe ny philosophie ny any États-Unis zany dia milaza hoe za mahatakatra. Ny any Frantsa dia hoe plafonnena philosophie dans les deux cas transparence le izy fa dans le premier cas ny any États-Unis dia milaza hoe za mahazo vola be ka dia za zany no tokony any Frantsa kosa dia tokony plafonnena. Hatreto mbola azo sokajiana ao anatin'ny gaboraraka ny fifehezana izay antoko politika izay eto amintsika nisy ireny tsy fanajana ny andinin'ny faharoa amby fitopolo tamin'ny lalam-panorenana amin'ny tsy tokony ivadibadian'ny solombavamboaka palitao no din'ny mpitondra sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fanina fotsiny izany. Tsy mahagaga ihany koa raha mirongatra sy maniry toy ny anana ny antoko politika izay efa tafakatra maherin'ny 700 isa amin'izao fotoana izao. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia mitaky ny hamerenana ny tany amin'izy ireo ny fisemarena ny firaisamben'ny syndicat-ny mpiasa malagasy révolutionnaire antony tsy manara-dalàna ny fifampivarotana sy ny fandrodanana ny trano nisy ny foben'izy ireo teny akaty fotsy fanendajiny. Nanao fanambarana androany fisemare na ny firaisamben'ny syndicat-ny mpiasa malagasy révolutionnaire fa hitoriny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny fandrodanana ny trano sy ny famarotana ny tany nisy ny foben'izy ireo teny ankady fotsy ny voalaza fa antony izany. Tsisy azonay antenaina intsony raha mikasika ny komina manokana fa tsy maintsy nametraka ny lalàna ny fitsarana ary izy avy an-trano mihitsy no tokinay satria any komina ny tany tsy setra dia setra ny teny ananan'olona any komina ny tany izy namenay ny tany dia izy koa no mivarotra ny tany io zany natonga ny fandrodanana an'izao hoe dia tsy manaiky izay satria misy fahaverezana be nahazoana. Itsy ankilany fifanarahana teo amin'ny rotota ny hanafaonana ny taratasy fifampivarotana tsy izany anefa ny zava-mitranga raha ny fanazavany eo anivon'ny fisemare hatrany. Ny tanàna fa voadirina ao anatin'ny ordre de jour conseil municipal ny fanafoanana ny l'acte de vente ny natao tamin'ny tany misy ny tranona io. Ny fanarahana atao fa hoe itoro mivantana mihitsy ny commune fa tsy hoe ho intervenante forcé intsony. Tsy nitaterahany le izy na arina ny piesy tokony apetrany any fitsanarana dia tsy mety mametraka intsony izy. Andrasana araka izany ny fametrahana ny antota taratasy fitoriana eny anivon'ny fitsarana. Andrasana ihany koa ny valiteniny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny toy ny tiraharaha mampifanolana ny fisemare sy ny commune Antananarivo renivohitra ity. Fa araka ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao dia tsy manaiky ny fivadihan'ny toeram-pambolena sy fitrandrahana ho lasa faritra arovana ny mponina ambady finandrahana nisy ny fanangona tsoniana ataon'ireo mponina ary mitaky ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana izy ireo manoloan'izany fanadidina irahantsika amin'ny miantarandreanefo. Tamin'ny volana desambra teo no navadiky ny mitondra fanjakana ho lasa faritra arovana ny toerana ao amin'ny komina 3 ao ambady finandrahana. Tsy manara-dalàna ny famadihana izany raha ny fanazavana.
Mahatsapa ny vahoaka hoe toa misy fitaka hiany izy ty rehefa teo ariana satria tsy mbola nampahafantarina ny vahoaka hatrany am-boalohany iny hoe tena hatreto ka hatreto ny faritra rovana indrindra fa ny loko samy hafa misy faritra mena ao misy faritra mavo ao manoloana izay de maro amin'ireo vahoaka izay tsy mahalala no mahatsapa hoe voafitaka anay fa ohatran'ny nitanitatra tsy kelikely ity fametrahana ny faritra rovana ty zany hoe zavatra tena rovan'ny ala bezikio zany de ny tapia landy zay zany ny aingan'le izy saingy ankehitriny lasa mitatra any am'le manahirana an'le vahoaka amin'ny fialy iny le zavatra atao satria le faritra nieritreretina hoe mavo zay azo hiaraka androvana azo ambolena lasa tsy azo idirana ankehitriny fa hifaritra mavo io hatrany am-piandohana araky ny fanarahana tamin'ny RBZQ de hoe azo iasana fa manaraka fepetra ary azo idirana ihany koa azo hitrandrahana azo ihazana ankehitriny nefa ny zavatra mampalahelo ny vadika amin'le fanarahana ny RBZQ ary mametraka hentitra de hentitra ry zareo hoe hosamborona hogadraina zay tratra miditra amin'ny toerana fa tsy azo idirana intsony araka an'izay lalàna tsy fantatray tany ambadika any zay nanaovana azy. Ity toerana ity izay toerana fambolemponina izay sy hanaovan'izy ireo ny fitrandrahana vato ihany koa. Raha toa ka efa tsy azo andehanan'ny olon-tsotra intsony anefa ity faritra iray ity amin'izao fotoana izao mamemetra fantaninany maro ny mbola hitohizan'ny fitrandrahana amin'io toerana io. Mampiakapeo araka izany izy ireo mitaky sy manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny amerenana io tany io ho azo trandrahan'ny vahoaka nisy ny fanangonan-tsoniana tao. Tamin'ny tapabolana na roa tokom-bolana lasa zay de nisy ny fandehanan'ireo tompona andraiki-panjakana tany de tsy natratra vahoaka tao izy zay satria le vahoaka nitsoaka de nisy miverina tao de nitifirina nidorana mihitsy ny rano tao amin'le toerana zay sary moa reo hitanareo reo fa amin'izao fotoana kosa de misy mitrandraka ao izy ary zany mamea lalana an'ireo olon'ireo resy lahatra ny vahoaka fa mitaky ny famerenana ny faritra mavo rehetra ho amin'ny ho tantan'ny vahoaka ihany mba hivelomany. Ny dingana ho ataonay zany dia ny vahoaka mihitsy mety tsy voatarika tsy voatazona ntsony fa tsy maintsy hitrandraka ao amin'ny toerana io satria io ny fivelomany. Ny any Ambatondrazaka zao de maka vary izy, ny any amoron-dranomasina maka trondro fa zahay efa napetraka amin'ny ambady finandrahana io de ny vato no harenany men'Andriamanitra anay eo de ny fitrandrahana vato zay ataon'le olona nefany ampidirin zareo any amin'ny faritra rovana indray rehefa misy hitany fa misy vato hitan'le vahoaka. Toerana tsisy hazo. Zay toerana tsy misy hazo fa tanongazana de lazaina fa faritra rovana satria misy vato tokony tombontsoan'le vahoaka de lasa ampidirina anaty faritra rovana. Ahina hiteraka korontana ao ambady finandrahana araka izany ity raharaha ity raha toa ka tsy misy ny fepetra raisiny fitondram-panjakana manoloana izany. Maleo amin'izy alafin'ny toekarena izay dia isan'ireo faritra nahazo rano tamin'ity taopambolena ity teny amin'ny faritra Ambotrimanjaka mitovy tamin'ny taon-dasana nefa ny vokatra raha ny fanadinana natao teny an-toerana. Ahina ihany koa nefa ny fambolena ho an'ity faritra ity noho ny tsy fahafahan'izy ireo manao ny voliavitra fanadina. Ety amin'ny komina Ambotrimanjaka efa mampiakatra vary ny mpamboly. Isan'ireo faritra nahazo rano ampy ho an'ny fambolena ny tetỳ amin'ity faritra ity tamin'ny fotoam-pambolena teo. Ny rano nisy nandritry ny volana septambra sy oktobra ny taona 2024 no efa nanetsany ny mpamboly ary zao mampiaka-bokatra izao. Tamina nesy izy toy misy rano. Misy rano misy izy tamina nesa fa zao amin'izao fiventana azy io zao fa tena ritra. Manomboka atỳ amin'ny maitso zany zao niteraka ny tena ritra. Tsara ny vokabary saingy tsy afaka nanao voliavitra ny tantsaha teto noho ny tsy fisian'ny orana. Miaina amin'ny vokabary ihany araka izany reto tantsaha reto raha toa ka isan-taona elany alanina legioma ny fambolena. Ho an'ny vokatra ety an-toerana manodidina ny 500 ariary ny kilao ny vary miala eto. Tamin'ny partianay ity aloha dia tena vokatra tokoa ny vary tamin'ity taona ity. Fa ny any ambadika tany ny mafy fa tena maina ny rano. Tsy tapadrano tety amin'ity partianay ity tsy tapadrano misy fa misy rano foana zao vao tena maina. Mbola sasa manila satria tena hoe enjadengely magezaka eo. Sasa manila ny Ambotrimanjaka mihitsy misy nahazo vary sy namboly. Zay ny tena ankapobeny. Tsy tokony hijaly rano ny mpamboly teto raha toa ka tratra ara-potoana ny fanaparitahana ny rano tamin'ny faritra misy ny tamboly ho hiatrany reto tantsaha ireto.
zao ohatra zao izy raha mibe isataona dia mivoaka ny rano amin'ny volana avril dia volana juillet indray izy zany maina dia asaina dia miandro vokatra manao mbola tsisy rano voriavitra mihitsy dia Mboto Manjaka satria tsy mbola tena ara-dalàna le famoahana an'le rano zany. Fa tokony aloha raha tena hoe mandefa teknisiana tokony hanao volo fandronina voliavitra hoe tsaramaso ovy tokony. Fa raha tonga ara-potoana ho avy vita ara-potoana io mbola misy rano tao an'olo fa tsy verivery fotsiny tany farantsana tany nanetsa ny olona. Faritra ahitana tanimbary manodidina ny 4,700 hektara ny etỳ Ambohitrimanjaka, 5,700 mponina ny mpamboly ary mamokatra manodidina ny 3,5 taonina isaky ny hektara. Tamin'ity taona ity, tsy ireo mpamboly rehetra no namokatra vary araka ny tokony ho izy noho ny tsy fisian'ny rano ho an'ireo faritra ambony toerana. Fa faritra Mando miisa 12 no anana ny Madagasikara hatreto raha ny fifanarahana no sy niavana niaraka tamin'ny firaisamben'ny firenena mikambana dia fampitomboana avy telo eny an'izay izay ny tanjona ao anatin'ny 3 taona dia raha ny fanazavana azo ny famerenana milony ny tany ary miainga avy amin'ny tsirairay no tokony atao fanadina. 900 ny loza voajanahary no vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay vokatry ny fanimbana ny ala. Isan'ireo arovana fatratra ny faritra Mando na ny antsoina hoe Sitra Misara, faritra Andrinirano any anatin'ny ala izay tsy azo anorenana amin'ny ankapobeny. Raha ny eto Madagasikara miisa 12 ny faritra Mando arovana, 10 ary ny tombo 5 tamin'ity taona ity. Raha ny fanazavana azo ilaina ny fanoloana ny ala izay tapahany tsy misy akoatr'izay raha toa te hamerina milony ny tontolo ny ala tafiditra ao anatin'izany ny faritra Mando arovana. Sarotsy ka manimba foana ihany fa tsy manolo an'ireny zavatra sy mba tsika hoe satria zavatra be ihany koa ny fanoloana azy ohatra hoe mampidy azo mamerina ny bararata maniry any anaty rano ireny satria misy mahavelona an'le zava-mananaina ao ambanin'ny rano mamerina ny bozaka manodidina sy ny karazany satria matetika faritra Mando dia taritsika anaovantsika tanimbary dia tokony averina milona zany izy ireny dia mila mamboly azo mila mamerina milona manao restauration zany andre faritra. Malonjany indrindra isan'ireo firenena eto Afrika nanao soniny fifanarahana tamin'ny firaisamben'ny firenena mikambana mikasika an'izay fikajiana ny tontolo iainan'izay Madagasikara. Isan'izany ny fampitomboana ny isan'ireo faritra Mando arovana ho avy roeny ao anatin'ny 3 taona izany hoe faritra Mando arovana 70 amin'ny taona 2020. Raha ny fanazavan'ny ministry ny tontolo iainana efa tratra ny 50 isanjato any amin'ny faritra Toliara, Sofia ary Boeny. Mpisoloky mpiasan'ny Iviketra olona ampolony amin'ny komina maromaro tao amin'ny distrikany Ambohidratrimo no lasipatra tamin'izany makavola mody manasazy ary mody manome faktiora nampiayan'ny fokon'olona nanaovan'izy ireo velam-pandrika ka voasambotra avokoa ireo olon-dratsy ireo fanadina raha antsika amin'izo Rakotindrina. Mitety fokotany sy any anaty tanàna amin'ireo mpivarotra ary mody misava-taratasy tahaka izany no fomba fiasan'ireo mpisoloky. Milaza ho mpiasa avy amin'ny Iviketra ao Ambohidratrimo. Ireo mpivarotra any amin'ny komina ambanivohitra no tena lasibatry izy ireo. Dia nisolokiny tamin'izany ny lisansa ahafahana mivarotra boisson alcoolique lasany dia ny vola 2 ariary. Fa inona zany no takiny taminao nazahoany an'le vola 2 io? Le fahatarana amin'ny fandaovam-bola. Dia hoe sazony sy miampy le hoe famoahana le lisansa 2017. Roa izy ireo no indray miaraka vehivavy sy lehilahy rehefa nalaza ratsy tany amin'ny komina mahitsy izy ireo dia nikisaka tao amin'ny komina Nosiala indray. Teto amin'ny toeram-pivarotana ity izy ireo no nanao ny asa ratsiny. Tamin'ny talatalasa teo nisoloko vola hatramin'ny 3 ariary teto amin'ity mpivarotra ity. Tsy nanaiky mora nefa ireo tompotrano. Za zany tatambadika tata dia nitaky taratasy izy hoe manaona sy manaona zay ho tonga isava-taratasy dia taratasy ny taratasy momba ny tsena dia jery moa zany le mombamomba anazy dia tena mpiasa mary na anabaty izy manana zavatra ohatray zany dia avy eo izy telefônina le hoe sefo Daniel zay zany lehibe an'zareo dia raha niteny izy dia natsony le sefo Daniel dia mena mivadika dia izy moa nanadiady hoe inona avy ny zavatra miditra zareo dia jery zany dia tsisy toka tsisy gara tsisy paraky fa resaka tsena tsotra fa izy zany na izy kina hoe 1 000 saika ny lamandy alohanareo
noho tsy ara-dalàna tsenanareo. Ny teo anivon'ny Fokotany no isan'ny nampandrenesana voalohany tamin'izao raharaha izao. Lehibe Fokotany niaraka tamin'ireo fokon'olona teto an-toerana no isan'ny nanao velam-pandrika ny samborana ireo olon-dratsy omaly zoma. Dia tonga rehetra olona rehetra ny tantaran'ny zavatra zany hoe ahoana ary président nisy olona nisoloka ohatran'izao taminay ohatra dia izay zala ny teny hoe voatonga zay niaraka nivory tamin'ny timbre fiscal tamin'ny tao amin'ny fiscale fa tsy mbola midina raha tsy afaka ny 31 mars fa olona misoloky zany fa tia misy taratasy avy any amin'ny commune hoe olona misoloky ohatran'izao dia ay zao izy ety tsy ho hoentinao tenena amin'ity voadinao fa azapetaka ty fa manana dia izy moa no teny hoe mbola fa ahoana mampandreny izy dia hoe izy mbola hiverina teo izy amin'ny zoma. Efa ela kosa no nitadiavana ireo mpisoloky ireo raha ny fanazavany tompony andraikitra avy eo amin'ny Ivoketra Ambohidratrimo. Efa hatramin'ny taona 2012 no nahenona ireo mpisoloky ireo ary tamin'ny janoary 2012 vao nisy ny fitoriana momba izany. Nampatsiahy ny tokony atao manoloana izany kosa ity tompony andraikitra ity. Dia mbola mitovy ihany moa ny zavatra ataon'zareo maka vola amin'ilay olona dia hoe tia ny reçu dia ary amin'ny centre fiscal nareo mandray ny reçu tena izy. Dia tonga indray ilay olona anankiray zany niaraka amin'ny reçu mihitsy hoe aty aminareo ny akana an'ity taty amin'ny anosiala dia gaga moa zay hoe mbola mitoy izany dia isaoran'Andriamanitra moa tratra voafandrika ny fokon'olona ihany koa ilay izy. Zany rehefa manao ny fidinana ifotony moa ny antsoina hoe fiscalité de proximité. Dia efa ny mot d'ordre zany hatramin'izay amin'izao dia hoe tsy manao recouvrement eny amin'ny toeran'ny olona eny mihitsy ohatra hoe eny amin'ny tsenany hoe aiza vola non tsy manao an'izany fa ny azo atao dia mandeha misava eny amin'ireo olon'ireo izy ny ara-dalàna izay tsy ara-dalàna dia convoqueny izy ny fandaovana vola dia tenenina ny olona amin'izao ny fotoana tokony andaovana an'ilay vola any amin'ny communetsika no manao recouvrement. Efa eny am-pelatanan'ny gendarmerie pirenena kosa ireo olon-dratsy amin'izao fotoana izao efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana momba ny mety ho asa ratsy efa vitan'ireo olon-dratsy ireo sy ny mbola mety ho piraitsy-kombakomba aminy. Araka ny nambara teny ampiandohany fampahalam-baovao dia manambahiny isika androany vahiny tompo-trano ihany Irlande avy ao amin'ny fandarana confession miarabanao Irlande dia tonga soa eto amin'ny fampahalam-baovao Nikolo. Miaraba ny Michel Aranajon, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao arivariva izao. Tonga eto moa ianao dia mitondra vaovao mazava ho azy inona indray no entinao aminay androany? Ie, atao hoe vaovao nefany efa hitantsika teny amin'ny fampahafantarana teny foana ihany tao anatin'ny herinandro maromaro zay fa tonga ty ilay fotoanany fanomezana lahady faharoa ny volana zany hoe rapitso faharoa ambin'ny folo ny volana febroary tonga indray ny fandarana confession mandondomba ravarina antsika rehetra rapitso amin'ny valora sasany alina eto amin'ny Cool TV. Raha mipitso izandray no vahintsika dia ohatratry ny ahoana ny mety hoe zavatra iseho ao inona ny mety hoe ampiavaka an'izay confession rapitso zay? Ie, araka ny efa voalaza teny amin'ny fampahafantarana ihany dia Andriamatoa Ramanatsoa Andriamifidimanana fantatra amin'ny anarany hoe Tsoa Andriamifidimanana no vahintsika sady mpandrarany filohan'ny fifipamaha teo aloha nafantarany maro azy moa dia maire ny village de la francophonie farany teo izy no izarany tsy ambarateliny ao anatin'ny fandarana confession izarany fiainany izarany lalana ny diaviny ihany koa ny vakivakiny tao anatin'izay taona maro zay nahatonga azy olona manana maizy azy sy nametraka indrindra fa teo amin'ny sehatry ny fandrarana. Inona no mety hoe ampiavaka an'ilay fandarana mihoatra an'ireo hoe fanjerevantsika teo aloha? Ny ampiavaka azy aloha zany dia ao anatin'ny fandarana io tsika dia hita hoe ay hoe ty lehilahy ty tsy ohatra le sarisary sy le lehilahy efa hitantsika miaraka amin'ny kravaty sy miaraka amin'ilay ohatran'iny foana fa dia zaratra any amin'ny fahazazany izy hoentiny any amin'ny toerana maintsyntsika hoe tia ny tambony tangenanay tamin'izany fotoana zany tia ny tsy ambaratelonay tamin'izany fotoana zany. Hitantsika kely ny resaka Irlande nandrin'izay hoe fotoana nandehanany fandarana confession ilay ohatratry ny ahoana ny mety hoe ahako ny any aminareo hoe mpikarakara. Eto aloha dia manolotra fisaorana sahady satria efa atao anatin'ny efa-bolana zay nisy ny fandarana dia manolotra fisaorana sahady anareo mpanaraka ny fandarana confession mpakafy ny fandarana confession satria dia enay ny ako ny hatrany amin'ny faritany amin'izao fotoana izao dia mandefa sosokevitra miserasera aminay miteny hoe mataovy anina indray no atao vahiny rovinareo ny akaty amin'ny faritra mba ilaza ny olomanga aty amin'ny faritra anay efa voaray tokoa reny tompoko ao anatin'ny fiketriketriana sy famolavolana an'izany avokoa ny ekipan'ny confession sy ny Cool TV amin'izao fotoana izao. Mety azo fatana hoe iza indray no vahiny ao manaraka sa hoe?
Ye alonga mania ho alefa anaty bande annonce le vahiny manarak'izay ny ampanantenenana fotsiny aloha ny any dia vahiny manano maizy azy izana foana mizarany tsiambaratelo ireny olona nametraka teto amin'ny firenentsika ireny ary ny tsy tovizan'izy ity amin'ny fandarana rehetra dia tsy voatery hoe mpihira mpanakanto foana hoy izay a na mpanao politika foana fa tamin'ity indray mitoraka ity zao dia mampiavaka azy a mpandrarana indray no entintsika ato anatin'ny fandarana confession raha dia efa mifandimby teo ny mpihira sy ny mpanao politika dia afaka izany amin'ny io rapitso io a rapitso faharoa ambin'ny folo ny volana febroary amin'ny valora sasany eto amin'ny Cour TV ihany no anarahinao izany afaka mijery amin'ny alalan'ny streaming ihany koa sy ny YouTube ianao avy eo. Entano ara ny mpijeritsika ny tokantrano anaraka an'izay amin'ny firy dia rovina ny famerenana. Ye tonga eto ny tenako mpanetana ny fandarana confession anetana antsika rehetrarehetra apatia antsika rehetrarehetra rapitso ny fotoanantsika rapitso alina amin'ny valora sasany eto amin'ny Cour TV irery ihany araka ny averimberiko teo irahana amin'ny tsora ndre mifidimanana izy io izarany lalany izarany tsambaratelony izarany tontolo ny hafa zay tsy fantatsika ihany koa izy amin'io fotoana io ka dia manasa anao zay hijery ny fandarana. Alohan'ny anaovako veloma Michel dia manasa anareo sahady za mba hijery an'ity santonana ity hoe ohatrany ahoana tokoa zany omena anareo ny fofony omena anareo sahady ny tsirony dia manasa anareo hijery finaritra. Sotranao hoe lanto ny vahiny teto amin'ny fampahalama-baovao. No ela velona dia no ty ny ahy tena genonao nisy ohatrany sakamalaoza zay curcuma iny izy tamin'ny 83 zany dia henoko hoe teanao zavatra tena teanao zavatra nanangana ny atao hoe spidia niaraka tamin'ny rahalahako dida nanangana zay ny atao hoe spidi fast food voalohany niaraka tamin'ny cabaret. Ty ndray zany côté ara social tony social total. Inona tonga neritreritra aloha hoe hiditra amin'ny sehatra ara sosialy akoatra ny resaka ny fandrarana tsotrozao fotsiny hoe fa hoe tsy mila blabla mihitsy amin'ny fiainana aloha mba manao zavatra izay ihany fa mazana matsy adiny foana le côté social. Fa mbola mikasika an'izay fandarana mandeha eto amin'ny fahitalavitry ny Cour TV izay dia ny tontolon'ny teknôlôjia vaovao maneran-tany sy eto Madagasikara no entina aminao anatin'ny fandarana alaliny raha ampitso amin'ny fitoro arivo ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fanarahan'ny tanora malagasy izany ho resahana ihany koa ny fampiasana izany eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara ary tsy adinoina ny cybercriminalité miatra eto Madagasikara. Mivoatra andro manalina ny teknôlôjia na izany eo amin'ny finday, ny zava-maneno, ny jeux vidéo, ny fakantsary sy ny maro hafa. Na firenena voasokajy ho isan'ny mahantra indrindra maneran-tany azy Madagasikara, tsy tara amin'ny fanarana ny teknôlôjia ny vahoaka malagasy, indrindra ny tanora. Ao amin'izay ary fa maso ny remizany ilay tsika sécurité nefa izy amaranantsika ny fandalinana ny tontolon'ny antika eto Madagasikara ny resaka cybercriminalité izay nahabe resaka tao ao. Ame vola izahay fa raha tsy manotsaka vola ianareo dia ho avy izahay hanafika. Dia amin'izay fotoana izay mandotsaka vola ny olona amin'ny compte sy ny karazana. Eo amin'ny lafiny sosialy dia hofanana ny course moto tsy nahazoana lalana eto amintsika isan'ny fanapa-kevitra ho raisin'ny avy eo anivo ny polisy pirenena isorohana ny loza famovoizana tamin'ity fiandohan'ny taona 17 ity mantsy dia raha nitatitra intelo isan-kerinandro farafahakeliny no misy an'izay loza famovoizana izay dia mbola mitoetra ihany koa hatreto ny lamandy izay alohan'ireo izay mini tsy manaja ny fepetra rehetra mahakasika an'izay fanadidina. Lozam-pifamovoizana vokatry ny fitondrana kodiaran-droa na moto hita matetika izany eto an-drenivohitra raha ny antotanisa ary tsy anivo ny polisy pirenena intelo isan-kerinandro farafahakeliny no ahitana izay lozam-pifamovoizana vokatry ny kodiaran-droa izay ary mazana lozam-pifamovoizana vokatry ny moto tonga hatrany amin'ny fahafatesana. Ny olana amin'ilay moto dia izao mahay mitondra moto ilay olona fa tsy mahay conduite tsy mahalala ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana fa mahay mitondra moto fotsiny dia avy hatrany dia mampiasa arabe
eny amin'ny arabe nefany tsy moto fotsiny no famoivoeny fa ny fiarakodia samihafa ny posy sy ny sisa eny daholo. Zay no anisan'ny tena olana anankiray niteraka ny accident na moto. Akoatran'izay ny akabiazany mitondra moto indrindra ny moto scooter itony dia tanora voaeritrerony ary misy ara ankizy mihitsy mbola ao anatin'le fotoana mitsifatsifana be. Raha ny antontanisa raha nyray volana voalohany taona 17 manodidina ny 30 ireo maty noho izay loza mpifamoivoizana vokatry ny moto izay ary natrehiny ireo mpitandro ny filaminana. Fepetra maromaro araka izany no ivoaka tsy hoatsy raha ny fanazavana. Voalohany amin'izany ny fanafoanana ireo course moto tsy nahazoana alalana eto Antananarivo renivohitra. Fa izahay zany zao dia fanana fepetra mihitsy man'ireo olona mitsifatsifana amina moto, ireny le manao pointy amin'ny moto reny zany anisany anasana fepetra manokana mihitsy ary ho sazy entitra mampiavaka. Tia sady manelingelina ny fifamoivoizana no mety apiditra loza ho an'ny hafa eny Masay, eny amin'ny bypass sy ny sisa. Misy polisy manara-maso an'ireny mihitsy zao fa nomboka efa elaela fa mangalatra zareo manao azy mora ohatra fa zany tsisy polisy eo. Raha tsy ahivina ny fahaizana ny lalàna mifeno fifamoivoizana, ny fanaovana ny aroloha ary ny tsy fitondrana moto rehefa avy nisotro zava-pisotro mahamamo. Ireo amin'ny ankabeny ny fepetra farafahakeliny ny tokony arahiny mpitondra moto iray. Manoloana izany, ho an'ny olon-tsotra, ny fanaovana kasika ihany no tena fantatry ny maro fa tsy maintsy atao. Hatramin'ny taona 2014 nanomboka ny tobaka ary nahazo vahana ny fivarotana moto bonne occasion teto an-drenivohitra sy any amin'ireo renivohiparitra rehetra manerana nosy. Lasa fitaovam-pivezivezena mahomby ihany koa izany manoloana ny fitohanan'ny fiarakodia tsy ahitam-baolana eto an-drenivohitra. Tamin'ny taona 2012 araka ny tarehimarika avy amin'ny ivitoerana mpanome laharana etsy Ambohida, ny enimpolo isanjaton'ireo fiara nambodirina teto Madagasikara dia kodiaran-droa avokoa. Ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao no arahintsika aorianany ireto dokam-barotra vitsitsy ireto. Sosina telo ny droka tsara, tsy miparitaka, hidiny mihitatra. Malefaka sady manitra ery. Ny akora malefaka sy manitra ho aminy dia iarovana ny hoditry ny zanako. Sambasambatra ery izany zanako izany. Couche slippers, couche atokisako. Mety ifanaraka ihany ve tsika? Dry ty chocolat, ny nama masira ihany. Za ty lamo, ny la fiara mivady be ala. Dry rehefa mitrato sy mifono amin'ny namana adiny ray eo ihany. Za, aleko manalazo mijery YouTube. Fa ny mampifanaraka azy roa dia mifanolotra pirofom-pitiavana isan'andro. Fihenam-bidy amin'ny smartphone Orange Rise. Mihena 520 isanjato be izao ny vidiny anankiroa. Samy misy cadeau antsadiny iray, SMS 10 amin'izany ary internet 1,5 gigaoctet ifampisarana teny mamy. Hatramin'ny 13 febroary, tolory azy amin'ny Orange Rise ny fonao manontolo. Gavagnina eny amin'ny toeram-pivarotana Orange. Orange. Tavavetra eto amin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao ny kultivianao amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny sosialy dia tafiakatra afolo eny amin'ny vidiny andavanandro ny vidin'ireo voninkazo rehefa andro fety. Isan'ireo mahatsara ny tsenan'ny voninkazo ny andron'ny mpifankatia. Ny fanazavana ireo mpivarotra samy manana ny dikany ihany koa ny lokon'ireny voninkazo ireny. Ny fanadina nataony Mikael Ramarla. Efatra andro mialohan'ny fetin'ny mpifankatia na ny datiny 14 ny volana febroary. Miakatra tsy misy toy izany ny tsenan'ny mpivarotra voninkazo. Samy manana ny dikany avokoa ny lokon'ireo voninkazo araka ny traikefa efa nananan'ireo mpivarotra ho an'ity ramatoa iray ity izay efa 30 taona ny varotana voninkazo. Manambara hoe fitiavana dia ity mavokely atsara-panahy, dia ity jaune ity asarotam-piaro, dia ny fotsy fahadiovana. Zay zao no eo eto amina eto aloha hatreto. Misy ny mikomandy mialoha ary amin'ny fotoanan'ny fety vao alaina ny komandy. Ny raozy mena ny tena be mpankafy
rehefa andro ny mpifankatia. Tsy misy ny mividy maro fa mandeha singana izany raha ny fanazavana trano. Tanora ihany koa no tena maro amin'ireo mividy voninkazo. Tanora daholo dia misy konkoa fa antitra eka, misy arakarak'izay. Misy efa manana jobily izy zany, ohatra hoe efa ela ny vadiny izy sahala amin'izany dia manao jobily izy na efa lehibe aza mba hoe ty zany mba souvenir anao. Rô zao raha mena izy zao mbola eo amin'ny 5000 ny tis sanzipine. Fa raha any amin'ny alatsinainy any izy zao fa miakatra any amin'ny 50 000 ny douzaine na 75 000. Efa mihoatra zany ny 5 000 any. Efa mivarotra any amin'ny 25 000 any 15 000 any sahala amin'izany. Amin'ny androny io izy ny tena lafo dia alohany io ny ray andro alohany io. Tsy maintsy asiana rano ny voninkazo, manomboka eto amin'ny famarotana azy. Misolo isan'andro kosa ny rano raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Tsy maintsy atao izay tazomana ny rano ho madio hatrany. Andro kosa no isaina dia tsy maintsy maty ny voninkazo raha ny fanazavana. Tsy ambolena tsony fa tonga dia anaty vazy. Anaty vazy ny tena izy izay foana. Anaty vazy zany dia atao raha ny sasany dia any amin'ny couronne ohatran'izay. Miantoko zay ka, miantoko zay fa misy fakana, miantoko. Ko tsy maintsy vidiana raha entana amin'ny entana zany ilay izy mividiana dia ianao manatsinjara anazy indray avy eo dia tsy maty tsy velona anao amidy. Raha ny glaela zao dia maharitra eo amin'ny 10 andro izy amin'izao mafana zao na 9 andro, 4 andro tena marina. Raha amin'izao mafana mako fa rehefa tena riny izy herinandro. Ary raha ny rozy indray zao raha le sanzipine reny maharitra 10 andro fa raha ny sisa zao dia ny 2 andro 3 andro. Natao fanomezana sy natao haingon-trano ny voninkazo amidiny odety fa tsy natao ho ambolena. Ny fetin'ny maty, fetin'ny mpifankatia, ny krismasy, ireo amin'ny ankapobeny tena mampandeha ny tsena ny voninkazo. Vaovao ara-kolontsaina dia manana ny toerana mampiavaka azy ny renivohitr'i Madagasikara isan'izany ny trano. Manan-tantara isan-karazany trano miavaka iray no entina aminao amin'ity fanadihadiana ity trano efa niorina nandritry ny 710 taona izay nanamarika ny tanàna n'Antaninarenina. Fanadihany Mikael Ramarla. Trano maro ny efa 100 taona ny eto Madagasikara. Trano manana ny tantarany ihany koa raha ny eto Antananarivo no resahana. Ho an'ity trano ity nanomboka tamin'ny taona 790 no naorina ary natao amin'ny vy avokoa ny trano izay nampitoviana tamin'ny fanamboarana ny Tour Eiffel any Frantsa. Araka izany dia frantsay no nanamboatra azy raha ny fanazavana. Ce bâtiment est un des bâtiments historiques d'Antananarivo. Tena manana ny tantarany aloha raha ity trano ity anoresana eto Antananarivo. Trano izay namboarina efa 100 taona mahery izay ary hitanareo zao fa mbola manana ny toerana izy amin'izao fotoana izao. Nampanarahana ny architecture ny Eiffel ihany koa ny trano ary saika vita amin'ny vy avokoa ny fototra rehetra izay mifanakaiky amin'ny Tour Eiffel izany. Araka izany dia mora ho anay ny manatsara sy manamboatra ny trano noho izy vita amin'ny vy izay. La structure étant métallique, les murs sont facilement déplaçables, on va dire. Tamin'ny voalohan'ny volana oktobra 770 kosa no nitokanana ny trano. Niova ny natao tao amin'ity trano ity nandritra izay 710 taona nijoroany izay. Tranom-barotra isan-karazany ary izao natao hotely lehibe izao izay efa ho 10 taona izay. Ankoatra izay dia toerana maro ihany koa ny mifanolobodi-rindrina ety Antaninarenina toy ny tranon'ny ofisy nasionaly ny tontolo iainana izay notokanana tamin'ny 770 ihany koa. Ny birao-mpanjakana samihafa, ny zaridaina ary ny lapa-panjakana. Ny vaovao ara-panatanjahantena no anohizantsika ny fampailam-baovao amin'izao hariva izao androany no nanaovana ny lalao savaranando amin'ny fiadiana ny amboarany Afrika izay niona ny Knaps Sport solitenan'ny Madagasikara sy ny Township Rollers avy any Botswana teny amin'ny kianja ny Knaps teny votovorany fanadihana. Androany no nanaovana ny lalao savaranando amin'ny fiadiana ny amboarany Afrika izay niona ny Knaps Sport solitenan'ny Madagasikara sy ny Township Rollers avy any Botswana. Teny amin'ny kianjan'ny Knaps teny votovorona no nanaovana izany fihaonana izany. Raha ny fizotra ny lalao, nitarika ray no ohatra ny Knaps Sport teo amin'ny fizaram-taona voalohany. Teo amin'ny fizaram-taona faharoa kosa dia niampy indray ny isa ho an'ny Knaps Sport ary tany amin'ny minitra farany tsy ravahan'ny lalao vao nahita baolina iray nanenana ny isa ny ekipa ny Botswana. Io isa rono iray io no nivoahan'ny Knaps Sport solitenan'ny Madagasikara ho mpandresy tamin'ity fihaonana ity.
Ny somary nahagaga sy nampalahelo ny mpanao gazety malagasy anefa nandritra io fihaonana io tsy nisy na dia iray aza mpanao gazety avy amin'ny hainao manjery malagasy miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana no afaka naka sary tamin'izany. Mifanohitra amin'izany kosa nefa ny zava-misy ho an'ny lalao fiadiana ny amboarany Confédération ty Afrika Rampitso izay iona ny LGK Plus avy eto Madagasikara sy ny Super Sport avy any Afrika Atsimo. Malalaka ny fankatsary ho an'ny mpanao gazety rehetra, malalaka tahaka izay ihany koa ny fidirana ho an'ireo izay rehetra te hanotrana ny Madagasikara amin'izany. Eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina Rampitso tolakandro no anaovana io fihaonana io. Fantanterahana androany ihany koa ritoy Rampitso ny fifaninana iadina ny tapakila amin'ny fifaninana iraisam-pirenena Masters de Pattaya ny Thaïlande eo amin'ny taranja tsipika nety be 12 ireo mpifaninana amin'izany ka ny iray ihany no azo ny tapakila fanendina. No tanterahina androany teny amin'ny kianja mitafo Mahamasina ny dinga fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fifaninanana fiadin-toerana andehanana any amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena any Thaïlande eo amin'ny taranja tsipika nety be an'olo telo miaraka na ny Masters de Pattaya andiany fahafito. Mpilalao 12 no niatrika izany ary anisan'ny sangany eto Madagasikara avokoa ireo notsongaina hiatrika ny dinga fifanitsanana amin'ity taona ity. Nizara vondrona 4 ireo mpifaninana ary samy mamoaka ekipa 2 avy isaky ny vondrona hiatrika ny ampahefadalana. Anisan'ny mampiavaka ity andiany ity dia noho izy lalaovina anaty efitrano izay tsy mbola fahita firy loatra eto Madagasikara. Rampitso no anaovana ny dingany manasa-dalana sy ny famaranana amin'ity fifaninanana ity ka iray amin'izy ireo ihany no isolo tenantsika avy eto Madagasikara amin'ny lalao iraisam-pirenena izay atao any Thaïlande ny fa 24 ny volana Febroary izao. Tsy ahivina fa i Madagasikara irery ihany hatreto no mbola firenena ivelan'ny Thaïlande efa nandrombaka ny amboara tamin'ity fifaninanana ity izay efa nahazo izany indroa ny taona 2012 sy ny taona 2012 raha toa ka ry zareo Thaïlandais mpampiatrano hatrany no nibata izany amboara izany. Rampitso no anaovana ny dinga amin'ny manasa-dalana sy ny famaranana amin'ity fifaninanana ity ka ahafantarana izay solo tenan'ny Madagasikara any Thaïlande amin'izany lalao izany. Ny vaovao iraisam-pirenena no amaranantsika ny fampalam-baovao amin'izao hariva izao ny trangana horohorontany teny atsimon'ny Filipina. Horohorontany manana ny marefy 4.5 mihoatra ny 100 hatreto ireo hita fa maratra mafy 4 kosa ny maty ary mbola mitohy-hatrano ny fikarohany fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Raha avy amin'ny ampaham-betsaka ny tanàna amin'ny Filipina, tokony ho tamin'ny 10 alina teo no nanomboka ny horohorontany ary naharitra teo amin'ny 5 minitra teo raha ny fanazavandrim-ponina. Manodidina ny 4.5 ny marefiny horohorontany tany Mindanao tao atsimon'ny Filipina alina ity. Nijanona saingy niverimberina ny fioziny tany tany an-toerana. Mbola mitoetra amin'izao ny fikarohana ireo olona tsy hita, 100 eo ireo olona avitra saingy naratra mafy, 4 kosa no fantatra fa namono ainy. Ny ankamaroan'ny mponina ny toby ary nandany ny alina teny amin'ireo toby fiantsonan'ny fiara. Ireo sasany kosa nanay mafy ny amin'ny mety sy ny tsunami ary ny kasa ny tsoaka ny toerana. Mitoetra amin'ny toerana antsoina hoe Ceinture de Pacifique ny tanànan'ny Filipina ary matetika no hitrangana horohorontany. Raha tsy ahivina manodidina 900 ireo maty tamin'ny horohorontany nitranga tany an-toerana ny taona 2013. Alohan'ny sarahana dia ndeha hofitina aminao ireo vaovao nisongadina tato anatin'ny fampalam-baovao tamin'ity androany ity 12 Febroary. Andro nitifilitra ny Colonel Richard Tsimandrava notsarovana tamin'ity androany ity izany daty manatantara ho an'ny malagasy izany teny Ambojatovo ambony. 12 taona aty aoriana dia tsy mbola hita ny valin'ny fanadina mikasika izay raharaha izay. Fa mitaky ny hamerenana ny tany amin'izy ireo ny fisemarena ny firaisambe ny sindika ny mpiasa malagasy revolutionnaire antony tsy manara-dalàna ny fampavarotana sy ny fandrodanana ny tranon-nisy ny foiben'izy ireo teny Ankadifotsy. Ary faran'ny vaovao iray amin'izao hariva izao dia efa manomboka miverina ny connexion eto Madagasikara. Dia izay no amaranantsika ny fampalam-baovao amin'izao hariva izao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Coca-Cola nanolotra anao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.